Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray lasa fanaovana sasany fitadiavam-bola ny fanaovana sujet-type ho fanomanana ireo fanadinana ofisialy samihafa maro ihany koa ireo mpiadina no tsy atolotry ny sekoly na candidat libre ka mampiena ny tapahafahana raha ny fantatra sosokevitra na ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanafoanana ny fananana manao candidat libre izay aravitrany kosa ny fanadiny. Tamin'ity taona ity ho an'Antananarivo dia manodidina ny 20 isanjato ny tapahafahana ireo mpiadina tamin'ny CEPE. 3 faingo 4 isanjato ny tapahafahana ho an'ny BEPC ary 7 faingo 4 isanjato ho an'ny baccalauréat. Nahitana fienana ireo tapahafahana fanadinana ireo raha oharina tamin'ny taondasa. Ataon'ny olona fitadiavam-bola ny fanaovana ny sujet type nefa ilaina mba hiorina amin'ny fototra tsara ny fahaizana sy fahalalàn'ireo mpianatra raha ny hevitry ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Resaka candidat libre voalohany indrindra aloha ny niveau an'ny baccalauréat veloko tsara. Ny niveau an'ny baccalauréat tsy anjara ny ministère de l'éducation nationale. Avy eo miresaka satria candidat libre au niveau an'ny CEPE sy ny BEPC. Ny zavatra manahirana amin'ny ministère amin'izao fotoana izao dia zary ataon'ny olona fitadiavam-bola ny cours particulier izay traitena sujet type. Izany hoe zany rehefa jerevana mandritra ny 3 volana dia mitraité sujet type na CEP na BEPC zany ireo olona ny amin'ny cours particulier. Dia avy eo izy manao candidat libre. Tadidio nefa fa ny base dia mandalo dingana maro samihafa manomboka any amin'ny ambaratonga voalohany ka hatrany amin'ny ambaratonga fahatimy zay vao mitraité an'ilay CEPE. Ny CEPE dia dingana fotsiny. Fa tsy hoe le CEPE no tanjona ny fiainan'ny ankizy. Tsy maintsy manana an'ilay base zany ny ankizy manjary rehefa tonga any amin'ny dingana hafa dia mitay ihany ilay bac. Eo zany mijerevana io candidat libre io zany niveau CEPE. Ohatr'izay ihany koa niveau an'ny BEPC satria raha misaoty klasy dia manjary tsy ampy ilay bagage na ilay traikefa hoentina miatrika ny dingana manaraka na any amin'ny université zany na ihany koa au niveau lycée. Ka io zany anaovantsika amin'ilay candidat libre hoe mila jerevana ifotony io fa manjary ataon'ny olona fitadiavam-bola candidature libre io. Ary ny fanjakana dia efa nalaina ndraiky fa tsy eo anivon'ny sehatry ny établissement public intsony no amelanay olona hanao cours, cours de soutien fa cours de traitement na sujet type. Sosokevitra no narosony ministera mikasika ny fanafoanana sy ny fahafahan'ireo mpianatra miatrika fanadinana ofisialy tsy amin'ny alalan'ny sekoly na ny candidature libre. Anjaran'ny tompon'andraikitra raha ny voalazany no miara-mijery an'izay.